raha tiatsika ny ampandroson'ny toe-karen'ny Madagasikara mila mahasa ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao aprisianay mihitsy ny colonel Randrianirina Mikael hoe mila mifehy ny atao hoe secteur stratégique tsika tsy maintsy eo ampelantanan'ny fanjakana ny fifehezana an'izany télécommunication zany stratégique zany ny fifehezana ny resaka angovo stratégique zany fifehezana n'io resaka banque io ahoana moa zany no everitsika ampandrosantsika nefa na banque de développement anankiray tsy ananantsika banque malagasy iray tsy ananantsika reny resaka PPN io mila jereny io mila feheziny mpitondra fanjakana io satria mbola niteratany vahiny ihany koa ny ankamaroany manao zay tiany atao amin'ny eny ny fitaterana BDB rehefa everitsika hoe secteur stratégique zany mila manana mainmise amreny ny fitondram-panjakana fa raha voatsy manao zay tiany atao eto ireo lay teratany vahiny eo ary mila fehezina koa reo zay tokony ho fahaizina de fahaizina koa zany ohatra ny amaizina an'ireo teratany malagasy ireo zay tokony ho fehezina de fehezo miarabe ihany koa ny mpanaraka ny fandanana ny antokatrano any ny malagasy na eto toerana na ny any ivelany tao ao somary tseny hoe ny antoko otrikafo aiza ihany koa nareo amin'izao fotoana izao azo lazaina fa efa mandeha ihany raha-pirenena aloha zany colonel Mikael Randrianirina ny filohan'ny fanavaozana ny République-ny Madagasikara taorininy hoe fipetrahandreo gouvernemanta no somary nikapoka latabatra ny antoko otrikafo hoe tsy araky ny tokony ho izy le fitakina natao teny Kianja ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy ny hoe ataondreo mpitondra amin'izao fotoana izao mbola mipetraka amin'le hoe mpanohana ny fitondrana ve ny otrikafo tsy ireo vovonana misy anareo sa hoe efa miala amin'le fitondrana amin'izao manana mpitondra vaovao tokoa moa zany tsika amin'izao fotoana izao dia raha malala hoe zay tarihan'ny colonel Randrianirina Mikael amin'izao fotoana izao reny hetsika teny Kianja reny moa zany zay nanomboka tamin'ny 20 ny volana septambra dia niarana fantatritsika hoe ny zavatra tena nitakina dia le hoe fanovana amin'ny zay le fanovana zay zany dia le hoe ao anatin'izay fanovana zay le fanesorana ny Andry Rajoelina sy ny forongony fanarahana atao anatin'izay ihany koa dia hoe andravana ny institution rehetra ny 4e république zany hoe ilay lalam-panorenana ny république fahefatra mihitsy zany no hofoanana zay zany no zavatra ny fanarahana ary zay no ny fanohanana tamin'ireny toloreny misy dingana vita amin'izao fotoana izao zay le dingana vita aloha tohanany ny otrikafo zay inona le dingana vita tafala Andry Rajoelina nahazo filoham-panjakana vaovaotsika dia atreto aloha zany zay dia tena mbola mametraka ny fanohananay an'ilay filoham-panjakana satria tsy mora niady tamin'ny Andry Rajoelina tamin'izay 19 taona ny fehezan'ny firenena zay dikan'izay ho zay hoe azo lazaina aloha zany hoe ty ilay filoham-panjakana amin'izao fotoana ity zany no symbole an'ilay tolona dia manohana aloha zany zay lay filoham-panjakana fa manomboka eo amin'ilay gouvernementa kosa zany hoe ny premier ministre midina dia zay zany no isintomanay lakolosy hoe tsika eny rehefa miresaka fanovany ao anatin'ilay izy dikan'izay misy ekipa ihany koa zany tokony ho taratra zay ilay fanovany zay raha ny zavatra misy aloha dia mialatsiny ary ataoko hoe isan'ny ny ratsy voalohany dia faharoa no hevitra zany zay tsy fakasitahana n'ilay premier ministre voatendry zany dia Heritsalama Rajaonarivelo satria raha miresaka fanovantsika fantatra ny nataon'izany olo zany teto amin'ny firenena misy moa no miteny hoe avelao izy aloha hiasa fa nareo kosa dia tena aingana loatra amin'ilay fitsarana dia nenotrikafo tsotra ny olona tsaraina amin'ny lasany efa tsy ho tsaraina amin'ny hoavy mihitsy ny hoavy mbola tsy fantatra fa ny lasan'ilay olona efa fantatra hoe inona ny nataony tany amin'ny secteur privé tsy verenako tsony fa mandany ny fotoanantsika satria betsaka ny dossier ny voaka mahakasika azy toko anaty varaingy fotsiny hoe mahakasika ny dossier ny KNAPS ohatra isorana ny ministry ny fitsarana hoe misy ny efa voakitikitika amin'izao fotoana izao misy ny efa ny amponja vao izy hoe tsy afa-miala amin'izany ange ilay premier ministre amin'izao fotoana izao hoe aloha zany ilay resaka azava dia mbola isintomana ny fomba fisaina ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao hoe io azasiana namana zany fa zay le atao hoe fanovahana na izy na izaka voakasika na raharaha maloto teto dia tokony ho tafiditra ao anatiny za tsy miteny hoe tokony tonga dia ho fonjaina ozy hoe tokony mba hanaovana fanady adiny le ony reny fa lasa misy mizana tsindrinila le izy raha iverenako zany ilay fanovana raha tarafina amin'izay dia hoe Andry Rajoelina aloha zany niala
fa lay firongony a zay nitakiny de mbola reo ny akamaroan'lay firongony any anaty administration any mbola feno, any anaty institution rehetrarehetra any mbola feno. Mandraky ty moa ny androany mbola io ny assemblée nationale, mbola reo le institution rehetrarehetra nanao ny ataony teto amin'ny firenena, de izay mbola hitenenanay foana ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao hoe fanovana re, fanalana ny Andry Rajoelina sy ny firongony re, fandravana ny institution rehetrarehetra re, zay no ny fanarahana teto a, de tokony ho atao zay mba tsy hitovizan'ilay filoham-panjakana sy tsy tsaran'ilay filoham-panjakana amin'izao fotoana izao, tsy tsaran'ny vahoaka azy hoe hitovy amin'ny teo aloha ihany. Rehefa miteny an'izay zany ny otrikafo de misy manao hoe nareo ino ty izy malahelo toerana ao, zay aloha tsy mbola teoko hoe alahelo an'ilay toerana, mitady seza indray ozy izy ny hafa ny atsakilan'ny indray mamelo hoe nareo manao mampirisika ny valifaty politika. De zay hoe tsisy resaka valifaty politika kosa fa tam'le fanovana ny resahana saminy ady tsika hoe tsy tokony hampanjakaina eto zany kolotsainany tsy maty manoto zany, na le hoe culture ny impunité zay le izy mba hoary fanina ho an'izay rehetra mieritreritra hitondra n'ity fireneny ity rapitso sy ravaka pitso, de mila faizana izay olona nanao ny ataony teto na teratany malagasy na vahiny. Zay tena tsindriko tsara hoe na teratany malagasy na vahiny, satria misy vahiny be dia be koa eto tena manao zay tiany atao zay zany izy nefa ohatran'ny zary tsy voakitikitika reny, fa lay malagasy ihany noa pitehantsika faran'izay zokony ao anatin'le izy. Nefa raha miresaka corruption nge raha misy micorrompre ny mpitondra fanjakana, ny mpanao politika amin'ny ankapobeny dia ireto ilay karana matretrebe, reto ilay ndo pakistanais eto amintsika zay mampiteny ny anarany mihitsy reto, fa maninona tsy voakitika, mbola hidirantsika lalindalina moa zany zay rehefa aveo. Fa raha feheziko zany le izy de ny hoe mijanona ho ary fanina aloha na balizia ny otrikafo atreto, satria inona ny antony tsy mbola tena mahita taratra zay hoe ino tokoa tsika efa miroso makany amin'ilay fanovana. Marina fa tsy mora le izy, marina fa tsy vita vetivety le izy, fa tokony ho hita taratra kosa hoe efa miroso na manomboka makany amin'ilay fanovana ilay mpitondra fanjakana. Fa ny zavatra misy aloha de ny hoe 2 volana sa 3 volana no nomeny filoham-panjakana an'reto ilay gouvernement reto zany amin'izao fotoana izao, de mino izahay fa ao aorianan'izay 2 na 3 volan'izay izy zavatra iovy eo. Zay aloha zany mbola apresianay an'ilay mpitondra fanjakana, ka mba zay tena olona tena eritreretana hoe tena niady mafy nanosika ny firenena makany an'izany fanovana zany, ireny no tokony ho responsabilisena zany ao anatin'izy. Raha vao tsy zay tsika tsy tafavoaka amin'ity resaka ity zany, satria raha miresaka tsika hoe zany révolution zany mila révolutionnaire zany. Raha miresaka révolution anao tsy olona réactionnaire no apetraka ao, fa tsy maintsy révolutionnaire. Raha mitady démocratie anao tsy maintsy démocrate no apetraka ao zany ao anatin'izy. Raha miresaka fanovana indray tsika de olona limpandrosoana zany, limpivoarana no tokony hipetraka amin'ny mena ny andraikitra rehetrarehetra amin'ny fitantanana ny firenena. De zay zany ny antsonay ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao hoe BDB no afaka mitondra anjara biriky eto, na ny teratany malagasy izay mipetraka eto, na reo malagasy miparitaka eraka izao tontolo izao, na le hoe diaspora reo. Indraindray tsika variana foana hoe mitady investisseur vahiny, mpampiasa vola vahiny, fa zao BDB amin'ireo teratany malagasy miparitaka eran'izao tontolo izao reo manana fahaiza-manao. Ny sasany ihany koa manana hatraminao enti-manana mihitsy ao anatin'ilay izy, izay vonony ireny hitondra ny anjara biriky no fampandrosoana ny firenena. Ka miantso zay ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao hoe omeo sehatra, omeo toerana manokana ireo le diaspora antsika izay mieritreritra mba hitondra anjara biriky eto amin'ity firenena ity, fa tsy variana foana tsika mieritreritra ny mpampiasa vola vahiny, ny investisseur vahiny, nefa ny zanaky ny malagasy miparitaka eran'izao tontolo izao koa betsaka no mba te hitondra ny anjara biriky, satria misy ampahany amin'ireo aloha zany ny fampiresaka amin'ny otrikafo isaorana ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao, satria efa mahafantatra zay hoe misy namana efa tafiditra any andapany zany diaspora reo mitondra ataoko hoe sosikevitra BDB, mitondra projet BDB hoentina ampandrosoana n'le Madagasikara. De apresianay ny mpitondra ny filohan'ny fanorenana amin'izao fanavotana amin'izao fotoana izao hoe jereo manokana ireny, fa zany vahiny zany nahoana tombontsoa ny tetiavan'izany. Zay tsy miteny hoe ndao tsy ara-iasa amin'ireny, fa mipetraka hoe jereo aloha
ilay malagasy zay vonona hitondra ny anjara politika no fampandrosoana ny firenena. Iverina antsika zareo avy eo fa reto karana eto Madagasikara ireto azo lazaina fa big boss mihitsy ery izy ireo satria ireo teo foana nizaniza nitondra teto amin'ny firenena. Reo zany azo lazaina fa mifeny toika iretsika hitantsika angamba ny tompony serasera-pifandraisan-davitra ireo Telecom moa zany fanolana amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny ao Jirama misy teratany vahiny nanofa groupe nampanofa groupe lafo be na nimba antoka ny Jirama io fa hitandrematoa ele arabe vahiny inona tsy nasahin'ny mpitondratra amin'izay zany nikitikitika ny tombotsoany reto hoe karana mambotry ny firenetsika reto mety tsy karana rery fa misy teratany vahiny hafa ihany koa ny frantsay mbola ao. Tena ataoko mahitsy le valiteny aminao hoe fa maninona ny mpitondra fanjakana ny fandimby tsy mahasamikity andreo noho ny corruption na ny hoe noho ny kolikoly izay ny tsy asahin'ny mpitondra fanjakana ny fandimby ny titika andreo satria le pratika andreo zany rehefa misy mpitondra fanjakana lany io izy tsy jery zany hoe iza ny ampandrosana tsy ampandrosany Madagasikara tsy any ny azy ny olany ary tsy anymezatsy ny azy fa ny azo ny tombotsoany dia zay mpitondra mety corrompiavany eo dia iny ny azo ny hotoanany sy nonge rehefa micorrompre anao izy dia mazava ho azy zany fa tsy maintsy alafa aveurany ianao rehefa avy eo latsiny amin'ilay teny vahiny misy rehefa avy eo izy mitondra dossier be dehibe aminao manaitsahirana anao ihany ny anda azy satria isan'ny nandray anjara izy tamin'ny fametrahana anao tamin'ny sezanao tamin'ny fampiasan'ny fahefana ara-toekarena eo am-pialantanany dia izay le manahirana zany no iresahana sy sitomana lakilosy amin'ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao hoe raha miresaka fanovana tafiditra ao anatin'ny fanovana zay ny takina sy nyresahana teto zany le fomba fanao zay ao anatin'le izy satria ny tena olantsika ane dia izao ao anatin'le izy ny fahadisoana nataon'ny mpitondra fanjakana ny fandimby zany dia nanaiky napiditra ny Madagasikara tamin'ity le politika ny privatisation ity satria inona ny antony ny conditionné ny banque mondiale sy ny FMI tsika tamin'izany fotoana zany république faharoa ny toy izany république fahatelo ny toy izany république fahaefatra sy le mpitondra voanesorona farany teo dia nanaiky koa tsika ny losy tamin'le hoe fanovahn-drafitra na le hoe lay programme d'ajustement structurel na midy avokoa le orinasa-mpanjakana malagasy ireo dia ny fahadisoantsika dia nanaiky ihany koa zany privatiser ny télécommunication ho lasan'ny vahiny dia io lasan'ny karana io dia ataony zay tiany atao firenena farany sahirana tsika fa tsika no mividy connexion lafo indrindra raha ny aty Afrika fotsiny no resahaka akoatra ny kalitao zay tsy fantatra ohatsony hoe 4G 5G irairaina fotsiny fa tena miaina an'izany ve tsika akoatra ny fahalafosany ny ajosoana zany tena apetrako tsara hoe alohany anomezantsika tsiny an'le teratany vahiny reto dia ny mpitondra fanjakana ny fandimby sy ny teknisianina malagasy sasatsasany napiditra ny firenena tamin'ilay privatisation zay zany ny olana dia manao zay tiany atao izy amin'ny télécommunication aiza nisy firenena mieritreritra andrositsika dia ny antsika ny serasera eo ampelantanany ny télécommunication ampelantanany vahiny tsy manana secret tsony nge zany le firenena fa ny ampelantanany vahiny tsy ambaratelonao zay le izy dia amin'izao fotoana izao masamy teny lay teratany Indo-Pakistan ireo zany miresaka hoe raha tianareo ihena ny saran'ny communication dia foany aloha reto edra sena baiko ny mpitondra fanjakana mihitsy nge zany amin'ny otrikafa hoe mahasamy baiko ny mpitondra fanjakana satria maninona dia ao anatin'le izy inona no ny fanarahany tamin'ny mpitondra fanjakana no mahasamy baiko izy ny mpitondra fanjakana dia ao anatin'le izy zao fahasahirana ny firenena zao ve zany dia mbola andeha amela andreo le teratany vahiny efa nanao zay tiany atao inona ny tsy efa naorony teto dia mbola sahitaky amin'ny mpitondra fanjakana malagasy indray hoe foany zao etra zao dia raha pitso sy ravaka pitso koa zany reo dia misy teny ihany koa hoe foany ny etra zao amin'ny solika ahafahana mampidina an'io vidin'ny solika io dia raha anao an'izany avokoa ny teratany vahiny eto dia anahoana zany lay toekaren'ny firenena nahoana ny kitapom-bola mpanjakana zay tena hoe sahirana mafy amin'izao fotoana zao ka zay zany tena mametraka mihitsy hoe firenetsika ty tsy ny vahiny ny andeha hibaiko atsika eto fa zay le fanovana ny resahana tao anatin'le izy misy indray zany no miteny hoe tsy fahavalontsika ireo aza manenjika andreo zay indray tsy mandray andreo fahavalo na manenjika andreo fa ny zavatra resahanay fotsiny hoe treteo ohatra ny malagasy mpampiasa vola rehetrarehetra ireo fa ny olana nge vonoan'lay mpitondra fanjakana amin'ny fandimby lay mpampiasa vola malagasy lay teratany malagasy tena mba tea ampiasany volany tea ampiasany rondoany eto amin'ilay firenena fa aleony manasongadina sy mamelona
andretolay a teratany vahiny tafiditra ao anatin'izany moa zany ny karana ao anatin'ilay izy za tsy miteny hoe izy rehetrarehetra aloha zava le resaka mba tsy olazaina hoe fankahalana andreo le izy tsy izay mihitsy ny resaka misy am'ireo tsara le tsara io efa tsara izy zany aporisiana anao bebe kokoa any Madagasikara zareo raha teo moa efa tsy afa-miala eto fa reto le vitsivitsy mampiteny ny anarany reto hoy zay hoe mailaka be tsika rehefa hamotika ny teratany malagasy ohatratsika mpandraraha zany fa efa manana rafitra mihitsy tsika amin'ny ankapobeny hiarovana andretolay a teratany vahiny reto zany hoe lasa mandrora tsy lany zany tsika eo anatin'ilay izy le teratany malagasy potehatsika fa reto le teratany vahiny reto memisongadina ihany zany de lasa izy minorité indray no fe ny toe-karen'ny Madagasikara de izay le zavatra mila hovaina ka zay zany tena manolo-kevitra ao anatin'le izy tsy mitsikira fotsiny fa tena manolo-kevitra ihany koa efa impirin'ny resahana teto amin'ny CM fa averina androany raha tiatsika ny fe toe-karen'ny Madagasikara raha tiatsika ny ampandrosin'ny toe-karen'ny Madagasikara mila mahasaha lay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao aprisianay mihitsy ny colonel Randrianirina Mikael hoe mila mifehy ny atao hoe secteur stratégique tsika tsy maintsy eo ampelantanan'ny fanjakana ny fifehezana an'izany télécommunication zany stratégique zany ny fifehezana ny resaka angovo stratégique zany fifehezana n'io resaka banque io ahoana moa zany no everitsika ampandrosantsika nefa na banque de développement anankiray ary tsy ananantsika banque malagasy iray tsy ananantsika reny resaka PPN io mila jereny io mila fehezin'ny mpitondra fanjakana io satria mbola ny teratany vahiny ihany koa ny akamarony manao zay tiany atao amin'io eny ny fitaterana be de be rehefa everitsika hoe secteur stratégique zany mila manana maimizy am'ireny ny fitondram-panjakana fa raha vao tsy zay manao zay tiany atao eto ireo lay teratany vahiny reo ary mila fehezina koa reo zay tokony ho fahaizana de fahaizana koa zany ohatra ny amaizana an'ireo teratany malagasy ireo zay tokony ho fehezina de fehezo ao anatin'le izy fa lasa manahirana ny fandehan'le raharaha samy mahafantatra zao tsika hoe io resaka tour orange io ange ka fantatra hoe vola vaizany nanaovana an'io fa maninona no avelantsika andeha ohatran'izany fotsiny le izy nefa vola ny voaka malagasy ihany no alaina omena teratany vahiny izy indray no manangana tour orange amin'ny anarantena mba mendrika isitraka an'izany koa ny teratany malagasy ny mpandraraha malagasy ny vahoaka malagasy amin'izao zany tsika tokony ho aprisian'ny mpitondra fanjakana mihitsy mba hisondrotra ny mpandraraha malagasy ny teratany malagasy ao anatin'le izy zay vonona andraraha zay manana fahaizana makasika an'izany de averiko le izy hoe tsy neto atoerana ihany fa jereo fa reo diaspora atsika miparitaka eran'izao tontolo zao reo be dehibe ny tianao zavatra be dehibe ny tianao zavatra fa matahotra loatra an'lay kolikoly zay ataony mpitondra fanjakana ny fandimby de mila modely zany ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao mila mametraka an'izay ny colonel Randrianirina Mikael mba ananatsika environnement stable zany ao anatin'le izy mba hiazaka zany olay teratany malagasy any ivelan'ireo ody eto hitondra ny fahaiza-manao ny hitondra mitraikefa ny hitondra ny volany amin'ny fampandrosoana ny firenena mba tsy hakinantsika lo lava amin'reto lay teratany vahiny manao zay tiany ataony reto aminay zany izay isan'ny ampahany amin'le fanovana no resahana teto amin'ny firenena fa le fanovana tompoko tsy fanovana mpitondra fotsiny manao atsontsika raha izay fotsiny le izy hoe rehefa ny alina rajoelona de niova colonel Randrianirina Mikael de zay natao hoe fanovana tsy ampy zay fiseho endrika ivelan'lay fanovana fotsiny zay fa lay firafitra lay toe-karena amin'ny akapobeany mihitsy ny firafitra lay fiainan'lay firenena amin'ny akapobeany mihitsy no mila hijerena vahaolana zany mba hirosotsika makany amin'izay fanovana zay eo amin'ny mahakasika an'lay hoe resaka jirama izay tao ao de niverina izy io ny filoham-panjakana vao tonga teo de azo lazaina fa nidina avy hatrany teny Ambohimanambola nilaza avy hatrany hoe ho vita eto Madagasikara ireo milina ireo ny milina nafarany Andry Rajoelina de milina tsy mifanaraka amin'ny eto Madagasikara satria zavatra efa simba no saika nampanentenana antsika voaka malagasy teto indray fa ahitan'Andriamatoa Ely Arabe vahiny fa narenana an'ity orinasa jirama ity manahoana marina ny tokony hitantanana azy mba tsy ho vahaolana hoe tandrametaka fotsiny na hoe famonoana fotsiny no ataon'ny mpitantana eo anivon'ny orinasa jirama na fitantanana ara-bola zany na ny fitantanana fampitaovana ahafahana hoe manana vokatra tsara ihany koa sotrany voaka malagasy ny herinaratra sy ny rano nitrikafo tena milaza mazava
azo arenina tsara io a orinasa jirama io sy ny sehatry ny angovy amin'ny akapobeany a eto amin'ny firenena azo arenina io ary io resaka jirama io zany isan'ny tohizana ihany koa satria misy ilay plateforme politique atao anankiray zay eo amin'ny 3 toko politique eo zay amin'izao fotoana zao a zay ny tena mpiany mahafilohan'ny otrik'afo no mitarika azy a de le hoe CAFIM na hoe comité fanovozana fotony any Madagasikara zay ireo zany miaraka mahita hoe antoko politique misy syndicat misy fikambanana tsotra ao anatin'io zay ireo zany ny tovizanay ny tambaranay tao aoriana ny fipetrahan'ny colonel Andrenirina Mikaela de mahita hoe ohatra mbola tsy miroso makany amin'ny fanovantsika zany a de andao hitambatra mba ahafahana mampirisika an'ilay colonel Andrenirina Mikaela hitondra atsika makany amin'ilay fanovana zay zany ny ombonanay ao anatin'io lay plateforme CAFIM io misy zavatra ho karakaraina moa zany ato fa vitantsika eo zay fa ho tonga ny fotoana iresahana azy zany iverenako le resaka jirama satria isan'ny ady hevitra miverimberina ao amin'le otrik'afo ao amin'le plateforme hoe CAFIM ihany koa izy ty de amafisiko azo arenina tsara io ary tsy tokony ho sarotra manarina an'io fa zao kosa mila mokondoha io zay aloha izy aloha tonga de ataoko teny malagasy mahitsy sahala am'izay mila fitiava-tanindrazana io de mila ihany koa finiavana politika io raha feno reo fepetra anankitelo reo tsisy zavatra tsy azo arenina eto Madagasikara mila mokondoha satria nahoana io tsy resaka fahaizana fotsiny io hoe mametraka teknisianina ianao eo amin'le ministera de ampianarana an'io teknisianina avokoa ny fandimby teo fa lasa teknisianina kilalao an'ny vahiny fotsiny satria le olana ao anatin'le orinasa jiramanga de fantatra ny resaka ny programme d'ajustement structurel la teo tafiditra ao anatin'izay ny orinasa jirama tiana hompitehana mihitsy zany le orinasa jirama mba ahafahana miprivatiser azy zay ny politika ny mpitondra fanjakana ny fandimby de resahanay ny filohampanjakana amin'izao fotoana zay hoe manao fahatsonitsika raha sanatria vava manaiky ilay sata vao ny orinasa jirama zay mitondra n'le orinasa makany amin'ny privatisation ao anatin'io nge tsotra hoe ny tena olana ao anatin'le orinasa de fantatra hoe misy andreo le contrat léonien BDB reo zay mamotika an'ilay orinasa jirama iarahana amin'ireo fournisseur reo miresakitsika n'le teratany vahiny teo akoatran'le hoe teratany vahiny israeliana ny DG n'le orinasa jirama napetraky ny banque mondiale na mahinona moa zany zao io ao anatin'le izy ray le izy sady fanambanina ny teknisianina malagasy faharoa miopapana ny volana karamana azy nefa inona ny vahaolana ny oetiny de mila makalesona ny filohan'ny fanavozana amin'izao fotoana zao mila makaleso satria napetraka André Rajoelina teo nanaiky an'izay André Rajoelina nipetrahan'le DG israeliana teo fa niongana izy ny farany zany hoe tsy namahaolana zany ilay ADG araky ny zavatra efa nresahan'ny otrik'afo moa zany io hatramin'izay hoe tsy hamahaolana zany io de iny izy ny fototry le olana dia averiko hoe le contrat maloto ifanarahana amin'reto le fournisseur reto zay tsy mipiasa ny jirama tompoko le enjehana lava hoe manao sabotage io no afaka mifanao sy ny contrat amin'ny fournisseur fa ny fahefana mpanatanteraka no afaka manao an'izany ny mandrafitra ny CA ny jirama sy ny mpitatana rehetra ao amin'ilay orinasa sy ilay ministera no afaka manao an'izany fantatra nareo zao fa misy contrat BDB fanarahana amin'ireo lay teratany karahany ireo na ny vahiny hafa ao anatin'le izy fantatra hoe raha ny fanarahana ohatra hoe amokatra 50 mégawatt lay orinasa anankiray zany de iny no amidiny amin'ny jirama zara fa mamokatra 10-20 mégawatt izy nefa tsy maintsy alohan'ny jirama lay fanarahana 50 mégawatt de misy mahazokopakisasahana feno zany eraky Madagasikara zany nisan'ny fototry ny olana ao anatin'io akoatran'izany ny fampanofana groupe zay efa tsy mandeha nefa tsy maintsy alohan'ny orinasa jirama ny atao hoe orinasa jirama mandoa azy de reto lay vahoaka malagasy zany zay mpanjifan'ny orinasa jirama tsy ny mpiasa no manao an'izany contrat zany tsy ny syndicaliste no manao an'izany contrat zany fa ny mpitondra fanjakana no afaka manao an'izany amin'ny alalan'ny ministerany angofo zany no isan'ny fototry ny olana ao anatin'le izy de zay ny ataoko hoe mila mokondola izy mahasa manapaka an'izay ve ny mpitatana ny jirama ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao raha mahasa manapaka an'izany afaka arenina tsara io orinasa jirama io afaka atao ny mandray misy décret manahirana nge mamatotra an'io orinasa jirama io raha foanana zany mamaha olana BDB zany ahoana moa orinasa mpanjakana sahala amin'ny orinasa jirama tsy afaka hanafatra na de ny solika ho ampiasainy ary
fa reto le fournisseur reto no manao zay tiany atao anatin'le izy satria misy mpitantana mahazo tombony amin'izay de zay koa le mbola fanovana resahana eto zay zany le izy ahoana orinasa sahala amin'io orinasa jiro tsy afaka hamokatra ny angovo ilainy fa omenao ny teratany vahiny orinasa vahiny mamokatra n'le angovo de lasa mividy lafo amin'ireny indray le orinasa jirama de mamarotra mora anefa ny tena olana ngezabe ao anatin'le izy misy amin'iren'ilay ny akamaroany iren'ilay orinasa zay mifanao contrat amin'ny orinasa jirama fournisseur ny jirama reny mbola le technicien ny orinasa jirama ange no mikarakara ampikarakaraina an'ilay mba hampiodina an'ilay orinasa n'le teratany vahiny zay fournisseur ny jirama de evero amin'izany nge sady lay mpiasan'ny jirama ihany no ampiasaina ao anatin'le izy ny vokatra ifanarahana 50 mégawatt nefa zara fa mamokatra 10-20 mégawatt mbola pehena daholo zany ao anatin'le izy zany no isan'ny fototry ny olana ao anatin'le izy ka io tsy vitan'ny filazany nga ministra hoe misy manao sabotage ary misy manao sabotage lasa miverina amin'ny fahadison'ny teo aloha ko milaza koa hoe tsy de lestage io fa coupure fantatry ny olona tapaka ny jiro zay aloha ninonninona resahanao tapaka le jiro zay fanazavanao azy fa tapaka le jiro dikan'izay tsy niva le olana zay izy oa tsy miteny hoe va androany io fa misy zavatra azo atao io ny akotran'izay resaka teknisianina malagasy teo impiry ny otrikafo ny hirahira teto amin'ny onjam-peonareo teto hoe inona ny sakana tsy ahafahana mampiasa n'ilay menaka mavesa tsy mororo zay efa voapirofo fa azo ampiasaina compatible amin'ireo fitaovan'ny orinasa jirama efa nanomboka tamin'ny 2016 ny tokony nanaovana an'izany fa maninona ny tsy atao de mamaly tsy atao satria manelingelina ny tombotsoany reto ilay kompania tsolika zay fournisseur ny orinasa jirama reto de misy mpitondra fanjakana mahazo tombony amin'izany de izay ny antsoina ny mpitondra amin'izao fotoana izao filohan'ny fanavaozana hoe raha tasahanao no manapaka an'izany tadipotro zany zany contrat maloto rehetrarehetra zany azo ampandrosoana io zay le izy manana vokatra tsika zay zao amin'izao fotoana izao mahafantatra hoe misy amin'le diaspora resahako teo misy teratany malagasy avy any ivelany tonga eto mitondra ny fahaiza-manaony mitondra hoenti-manana afaka hitrandraka ny arena ny solika zany eto amintsika eto misy zany amin'izao fotoana izao ao anatin'ny roa taona monja ozy de mahavokatra ny vokatra solika ilaitsika eto tsika fa tsy tokony olana zany inona ny tsirosoana an'izany de zay no aprisianay ny filohampanjakana amin'izao fotoana izao hoe azy rosony zany amin'izao mialatsiny manonona azy tsy nirako taminy fa efa fantatsika rehetrarehetra moa zany ny professeur Solofo resaka ny téléhuile lourde ny tsy mororo hoe mampiasa an'le teknika hoe procédé catalytique de afaka mamadika an'io menaka mavesatra io lasa essence kérosène inona ny tsy ahafahana manao an'izany de anao io miteny hoe niara-ny fanenjehana iza zany le ao ambadika le fanenjehana azy de mino ay ianao fa mbola reto le teratany vahiny zay manao zay tiany atao sy manana tombotsoa amin'ny famotehana n'ilay orinasa jirama matahotra isina concurrence reo satria maninona very izy amin'reto le kompania tsolika ny anakefatra reto zay zany le izy raha mamokatra ny atsikitsika ka hifaninana amin'ireo tsy mety amin'zareo zany satria mamonony azy ao anatin'le izy ny mpitondra fanjakana nefa no mila sarotiny amin'izay lafin'izay de raha te hiaro ny voaka malagasy de ampiasaony atsika zay aloha zany le izy efa manolo tena ny teknisianina malagasy fa maninona ny tsy atao de mampametra-panontaniana zany hoe fa maninona ny enjehana le olona de iza le manenjika azy amin'izao fotoana izao zany zay zany le manahirana ao anatin'le izy ka izay no mahatonga anay zany mihirahira foana hoe mipetraka zay ho arofanina satria isan'ny dingan'ilay fanovana eritreretinay hoe tokony hirosony zany ary mila fandraisana fanapahan-kevitra avy amin'ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao zany zavatra any mino fa ary manantena ao anatin'le hoe vita le roa na telo volana io de iova zany zavatra any satria mila ekipa koa nge manao an'izany zay le izy mila ekipa no manao an'izany fa tsy ho vitan'ilay filoham-panjakana sambyrery zany zay aloha zany mahita hoe raha ny ekipa ny gouvernement amin'izao fotoana izao tena tsy afaka anao an'izany tsy afantsika ve mametraka premier ministre miaro ny tombotsoan'ny karana miaro ny tombotsoan'ny vahiny nandritra ny firotaona maro teto mba tsy hitenenako mihitsy hoe avy amin'ilay premier ministre ahoana no asahiny ikitikitika zany tombotsoa zany ao anatin'izy de misy manenjika ny otrika fa inona ny olanareo amin'le premier ministre zay tsy manana olana an'le premier ministre ka fa sarotony zay amin'le fanovana satria 9 taona ny edivana tamin'ny andro rajoelona teto nanao
anjany kaboraraka rehetrarehetra zany ka namotika an'le firenena de sarotiny am'le fanovany zay fa tsy manao ohatrany sasany ramasabomanga hoe tsy nanao ininona tsy nanao ininona teto am'le firenena de miazakazaka hitaingitseza de rehefa tonga eo de izy indray manome lesona zay zany le problema ona de sarotiny kosa zay satria le tolona nge niatra manainy nisy olona maty nge teto nisy olona simba fananana nge teto nisy olona potika ny fiainany teto de mijoro zay am'izay lafin'izay zany hoe zay kosa mijoro arofanina am'ilay fanovana fa aza viravirainareo le firenena aza disonareo fanantenana lay mpitolona malagasy ka izany mbola hoe anoanana ny filohampanjakana am'izao fotoana zao sy apprécie anazy mba tena asa andray fanapahan-kevitra iroso aminazy zavatra ohatran'izany fa feheziko le izy hoe raha iorinasa jirama io resaka volonté politique resaka tsy fananana mokon-doha resaka tsy fahasahina zay ny olana ao anatin'io sy resaka fitiavan-tanindrazana fa raha tena ho atao io tsisy olana tsy ahitamba olana zany zay le izy fa ny fahavononana ny mbola tsy ao iroso amin'le fanovana de mbola sahirantsika mandraky ty ny androany amin'ny resaka angofo eo amin'ny lafiny ara-politika vovonana sy hoe fikambanana maro samihafa ny nanohana n'izao fitondrana zao sy hoe ivelan'ny fitondrana ny Rajoelina de ny akamarony nanohana ny fitondrana Kapisaty Mikael Randrianirina amin'izao fotoana zao anefa somary efa misy no mipetraka ho arofanina zany toanareo vovonana misy ny otrikafo misy ny efa manomana ny fifidianana ihany koa nefa fanovana ny rairaina tamin'ny vao tafapetraka teo ny fahefana colonel Mikael Randrianirina fanovana lalam-pandrenana fanovandrafitra nisy antoko mihitsy ary efa mivoy an'izay neritreretin'ny olona hoe tena hoe aloha arahana ny an'ity ohatra ny tokony Lazara Verson eto indray zany zao efa misy sady ny manomana fifidianana efa tsy mifantoka tsony any amin'le hoe fanovana fa manapatra an'le hoe anay fahefana am'izao fa tsy otsony ilay adversaire politique izay iverina fa nifandanja taminay misy ndefa mandrefy mihitsy am'izao fotoana zao hoe izy ny tompon'ny fahefana afaka vity fanovana tanterahana eto amin'ny firenena ity fahitany Andriamatoa Ely vahiny efa fotoana ve zao zany fireraina am'izay hoe ho candidat zay afaka roa taona ny fifidianana ho atao eto rehefa vita le fametrahana lalam-pandrenana vaovao za aloha mafilohan'ny otrikafo sy hoe mitarika ihany koa an'ilay vovonana politika hoe kafim io na le hoe komity fanovozony fotony any Madagasikara zay indray aloha de tsy hanome tsiny novina mihitsy ny antoko politika izy hoe efa miomana sahady amin'ny ao aoriana ao na hoe manomana ny resaka asany tafiditra anatin'ny asa sy andraikitry ny antoko politika zany fampelezakevitra zany ingeny tena marina ho an'ny antoko politika tsy tokony hiandry fotsiny ihany hoe fifidianany fa isan'andro zany de tokony isy fanaparitahana ny foto-kevitra ao tokony isy fizarana ny vinanao am'izay mety iverinao hitantanana ny firenena mba tsy hanany sarotra an'ilay mpifidy malagasy rehefa tonga ilay fifidianana zany aloha amiko tsy zany tsy hanome tsy namana sy le antoko sy efa miazakazaka ny am'izay fa ny tena olana kosa dia ireo zay rehetra ny taky ka nitolona ao amin'izay fanovana zany zay ny tena tokony ho sarotiny hoe fanovana noho ny fanarahantsika de aleo aloha ifantoka amin'izay fanovana zay mba tsy ampiboroka an'ilay resaka zany zay manomana ny kajiny sy manao fiazakazahana fifidianana sy mieritreritra ny ao aorinan'ny zay mety fitondrana teteza mita mitsangana eo tsisy tsiny mihitsy zany fa itsika zay niady mafy kosa ho an'le fanovana zay sarotiny tamin'izay lavin'izay andao ijoro aloha hoe fanondao anao arofanina hoe fanovana ndresahana teto fa nareo koa nge mialatsiny fa za tsy hanonona inona misy namana raha misy angamba ataoko hoe gouvernementa nananana maro raha ho an'ny otrikafo de mitindray mitoraky ty de ity gouvernementa voanitsangana teo ty fa rehefa tena jerenao koa le namana de mialatsiny fa kainareo manao ny politikany ireo lay mpitondra fanjakana zay naonga atsika ireo ihany satria manino manao an'le ramasabomanga koa nareo rehefa tafiditra ao anatiny de inona ny mamaiky anareo amono afo tsy hiady amin'ilay sy hanoy an'le fanovana an'resahana fa amono afo de ny sasany de efa mahavita manome tsiny ny otrikafo sy miantsoantso ny namana sasany any ajanao ny olangazana opposition ataonareo io fandao zao ka ianareo no manomeza modely ianareo no miseho ianareo namanao anatin'le gouvernementa fa hoe mahavita prône an'le fanovana fa zay aty ivelany aty tsy izay indray no omenareo lesona hoe aza manao an'izao fa toko zao atsami manao ny asany nareo anatin'le fanjakana
zay aty ivelany manao an'le arifany de samitsika manao ny asany fa zay koa zany de mitazana anareo hoe nanakinany teo alohatsika nanongana ny retsitsika de zay tena sarotiny aminareo zany eo anatin'le izy hoe alefaso ary le fanovana fa nareo zany zao no nomenan'le fahefana fa tsy mianakendry indray nareo ananatra anay ka zay ny atsotsonareo atelefona hoe tokony tsy anao an'izao anajanona an'izao fa tsika nge nametraka an'izao fitondrana zao nametraka an'izao fa nametraka fa fanovana no nyresahana mba tsy resahako zavatra be deabe zany ao anatin'le izy mba tsy ampiodina ny resaka satria io nge mbola azo adikevitra koa hoe maro taminareo tsy niady ao amin'le fanovana de ohatry ny heverinareo fa moramora fotsiny le izy rehefa tafapetraka io nareo ne tsy niady tamin'ny andro rajoelany litrany 40 taona ny akamaroanareo de ohatran'ny tsarotony nareo amin'le fanovana de ianareo indray manao ny fomba fanaon'ny teo aloha tsy niasa nareo tsy niandraikitrareo ny ataonareo de zahay koa arifanina manao ny anjaranay ao anatin'le izy fa tsy mandany fotoana indray nareo manaramaso zay ataonay aty ivelany zay zao ny manaramaso anareo ny voaka malagasy zao ny manaramaso anareo zay nitolona de ataovy ny asanareo fa tsy zay indray no omenareo lesina ao anatin'le izy ka oza hoe ry namana isany mbola tsy tarinareo raha iova ao anatin'le izy mbola tsy tarinareo raha iova ataovy ny asanareo fa aza manao ny fahadison'ny teo aloha avy aloha zay anao ny andraikitray aty ivelany ho arifanina ho anareo zay ao anatin'lay fitondrana fa tsy mandany fotoana indray nareo miantsony satria ny akamaroandra lazany ao anatin'le de miantso indray le namana sasany aty le ty mbola aty ivela za janona io fa zao ajanona io fa zao zy manambitamby kely toerana sy volavola kely sy ny karazany io zay tsy zany no ny fanarahantsika fa fanovana nareo ny eo alefaso laya fanovana fa tsy manao ny teo aloha indray nareo ny teo aloha ngeny navo azy izy mpitondra fanjakana nefa manenjika ny mpanohatra ny mamaika azy ohatrany hoe le mpanohatra indray no mitondra de ohatrany tady iverina sady le izy am'izao fotoana zao de zay tena mba moramora re sarotony zay am'le tolona satria niaraka nanao an'io teto tao anatin'le izy de zay zany satria lasa manome vahana ny ariakilany ene lay fitondran'le raharaha de zay mbola itsonay an'lay filoham-panjakana am'izao fotoana zao mba jereo akaiky fa misy olona tsy manao ny asany eo fa zavatra hafa indray no ataony ao anatin'lay gouvernementa sy ny fitantanana ny administration sasatsasany any ao anatin'le izy fa tsika tsy ty firenena iombonana de samy sarotiny am'ty zany ary le izy oa de zay tsika rehetrarehetra be deabe ny victime ny fitondrana teo aloha ny am'izao fotoana zao na ny sahazery taony eo ambony lohanay ary aloha zany zao mbola tsy afaka fa kosa zany tsy manakana anay tsijoro zany ao anatin'le izy be deabe ny namana victime mbola mijoro ao anatin'le izy de nareo zany ny eo de zay tena mba ataovy le andraikitrareo fa avelao zay hipetraka amin'ny position anay ma arifanina anay fa tsy nareo indray no anome lesona anay eo amin'ny makasika an'ilay filan-kevitry ny ministra ny herinandro lasa teo fa tsy nomaly maro ny olona voatendry nisy ihany koa zany miala fa nisy an'ty teny ty hoe olony Andro Rajoelina olony Mamoravatomanga olona Latinarakotondrazafy no mahazo toerana am'izao fotoana zao misy olona tena voy an'izay mihitsy hoe zay no nitolona fa olony Andro Rajoelina no mahazo fahefana olony Mamoravatomanga olony Sakristian fa hitan'Andriamatoa Eliara be vahiny an'izay zavatra zay nisy moa ny efa nampiakapio mihitsy ireo mpiasam-panjakana ambony hoe ireo ne samy nampiasa anay daholo mpitondra ny fandimy teto fa eto indray le hoe mpanao politika mihitsy le izy fijeriko azy mila sarahantsika anankiroa mazava tsara le izy raha iresaka tsika ohatra aloha ny teknisianna zay mpiasam-panjakana ambony sy am'izay toerana misy azy any teknisianna aloha zany de teknisianna eo foana izy akoatran'le teknisianna tanalahy sasatsasany reny le milaza teknisianna nefa sady manao politika de mila ranoranony am'izay mpitondra fanjakana amin'ny fandimby eo reny aloha zany tsy resahantsika fa le olona mijanona amin'ny tena mahateknisianna azy kosa de hoe mpiasam-bahoaka reny nizanizy aloha zany mpitondra fanjakana mampiasa azy eo raha zay fahaza manao an'izay no ametrahana azy amina andraikitra anankiray everiko hoe tsy misy tsiny kosa zany ao anatin'le izy ary tsy tokony ho ady hevitra lavabe zany satria teknisianna io tsy misy tompony ny voaka malagasy no mampiasa an'ireo voaka malagasy no nanofana an'ireo de veriko hoe tsy tokony omena tsiny ireo am'izay andraikitra omena azy ny ady hevitra de hoe rehefa omena andraikitra va izy mba tena manao ny asany zay zany no tokony ho ady hevitra fa etsy ankilany kosa raha miresaka indray zany le teknisianna sady manao politika
fa miafokafo no ambadiky le mahateknisian azy de miombokevitra mihitsy notokafo miombokevitra mihitsy ny kafima am'ireo lay olona zay mitaraina sy mimenimenina hoe fa zay ve zany nitolona ho amin'ny tombotsoany lay olon'ny orange ihany ny olon'ny fitondram-panjakana teo aloha ihany rariny kosa zany ary mila jerena satria raha fahaiza-manao zany samy mba manany fahaiza-manao ny ao anatin'ilay izy raha hoe mokondoha-pandrosoana ny fireneny zany mety mba samy manana an'izany ao anatin'ilay izy ka mba tokony ho jerena ihany ny frustration ny namana sasatsasany de mbola tsy lasa lavitra la izy fa manjary lasa anahirana l'izy kosa aloha matonontolona de tsy maintsy mba manan-javatra eritreretiny tsy fampiatsara velatsia am'izany kosa zany tsika eo anatin'ilay izy ka raha zavatra mety ho vita an'le namana mpitolona ihany ve maninona izy ary ny tsy jerena ao anatin'le izy fa lasa manome alahelo an'le namana tena nitolona indray le izy satria ny olona mialatsiny ny olona izay ny adivana teo aloha indray zany lasa mahasehatra de izy hoe zay le ataoko hoe andao le izy ho zaraintsika roa mazava tsara mezako azy hoe raha ohatra le izy ka lesaka fahaiza-manao an'le teknisiana no ametrahana azy amin'ny andraikitra anankiray zany kosa tsy tokony ho adevitra zany kosa tsy tokony atao ampalahelo hoe fa raha ohatra kosa le izy le olona nanenjika ny mpitolona le olona namon'ny mpitolona no mena andraikitra rariny kosa raha ohatra ka menimenina namana avaty amin'ny toko hoe zay tena nanao an'le tolona zany ka zany mbola etsona foana zany ny filoham-panjakana amin'izao fotoana zao hoe misy fimonomonomana misy frustration sahala am'izany tokony ho jerena le izy mba hahafahana ho miroso makany am'izay fanovany satria na tiana na tsy tiana veriko ihany rehefa miresaka révolution tsika ho mitaky révolutionnaire zany rehefa miresaka fanovantsika mitaky olony fanovany zany fa tsy rehefa teknisiana na mpanao politika de afaka hitarika atsika ka ny amin'ny fanovany zany tsia ny akamarony zao mialatsiny mampiasan'le voambolana vahiny hoe mbola réactionnaire zao ny akamarony mahazo sehatra ka rariny namana raha sarotony am'izany io ny mahakasika ny base toliara indray ny volana oktobra teo ohatry ny tany toliara tany ianareo avy anivon'ny antoko otrikaso le fikambanana maromaro nareo ny tany aiza marina izy ty am'izao fotoana izao ny aly any rajoel lay nolazainareo fa hoe nanao hery famoretana andreo olona njoro ny aro ny tany tamin'ny base toliara mbola eo kosa le orinasa aiza ny fitondram-panjakana zany am'izao synareo manohatra an'le fisokafany tikasa base toliara le izy de zay tokoa hoe iany rajoel ny olo ny ala fa le orinasa mbola eo eo anatin'le izy ary sasatsasany ary moa mirehare mihitsy hoe nahazo ministra mitovy hevitra aminy amresaka minina zany to izy zany mampametraka fanontaniana avokoa zany roa herinandro tokoa zany zay tamin'ny volana lasa teo noa tany atsimonosy satria na ny antony nanentana ny olona hoe tsy mahazo manana aretiny tsika fa mbola mitoy ty atolony ty ary tsy ny tany atsimo ihany akory ny base toliara fa mbola problema koa ny nosy mitsosaka ty zany mbola adevitra mbola problema koa ny resaka terre rara ny ampasin-davana ambanja zany mbola ny resaka volamena ato atsimo atsinananato zay nahafatesana mpitandro ny filaminana rola tamin'ny herinandro teo ny fitrandrahana ny are-pirenena amin'ny akapobeany tena mbola olana avokoa zany fa tsy resaka base toliara fotsiny fa raha iverenako aloha zany le base toliara dia netretritra ny olona fa hoe rehefa lasa andro rajoel de mijanona ho azy io sy aka tsy mijanona ho azy io de zany mihitsy nanentanana ny namana hoe atreto aloha tsika tsy mbola nisy décret nivoaka ka nilaza hoe mijanona io mifitrandrahany ny orinasa base toliara io na mijanona ny fieverany sasany hitrandraka terre rara ary ampasin-davana ambanja ao anatin'le izy na be deabe zany eran'ny Madagasikara tsy mbola nijanona reo ny atao hoe mijanona reo de mamoaka décret mihitsy ny filoham-panjakana am'izao fotoana izao manajanona reo zay reo vao tena afaka miteny tsika zany hoe mijanona fa le izy koa manko zany ny sasany ohatra ny misy manao langazy hafahafa fotsiny de ino ny raisin'le vahoaka de mahefa mitehaka le olona hoe ay zany mijanona io izy tsy mbola mijanona io ka de zany noa anetanana ny olona ary efa voaresaka tamin'ny filoham-panjakana am'izao fotoana izao ny tenanay
dia nitondra n'izany resaka izany mihitsy manoloana azy tsy indre mandeha tsy indroa vocation maromaro nresahana an'io hoe jereo reto Andriamatoa voalohany Bazotoliara ny Terarara ny Ampasindavanambanja Terarara moa presque eran'ny Madagasikara feno azy io fitrandrahana tsy ara-drary ny tsy ara-dalàna ny harem-pirenena amin'ny ankapobeny io mila jerena dia mila janona zany fa andrasana moa zany ny fanapahan-kevitry ny mpitondra amin'izao fotoana izao zany ao anatin'ilay izy fa ny anay ny position anay dia tsy miova mihitsy hoe janony rehefa zavatra tsy hitondra tombotsoa ho an'ny firenena zay zany lizy ary mijoro amin'izay lafin'izay zay dia eto manararotra kely satria misy namana misy olona vitsivitsy zany manakina mafy ny otrikafo ao anatin'ilay izy dia zany tsy olana akory fa hitondrana valim-panontaniana mazava tsara ilay izy satria misy miteny zany hoe ianareo otrikafa ianareo mivoy an'ilay hoe politika ny tsy fiakinan-doha ianareo mivoy an'ilay hoe azo atao ny mampandroso ny firenena miainga amin'ny zavatra misy eto dia hamafisiko andrano tena zay ny politika anay ary mbola hijoronay dia ozy ny sasany etsakely nareo nefa manakana ny Bazotoliara nareo nefa manakana ny fitrandrana ny Terarara ny Ampasindavanambanja dia ozy mbola mafisika any manakana an'ireny zay satria ny fomba fijeritsika ny atao hoe fampandrosoana mihitsy no tsy hitovizana ao anatin'ilay izy ho anay ny atao hoe arena ary manazava eto afo zay le zavatra voizinay ny arena voaloha tompoko dia ny olombelona arena ny tontolo iainana arena io tany mitadasika io arena io ranomasina ananatsika io menase avokoa nefa ireo zavatra ny tany saiko rehetrarehetra ireo na ny olombelona na ny tontolo iainana na ny tanyntsika na ny ranomasitsika amin'ny alala ny fikasan'ny sasany anoy an'ilay fitrandrahana ny tetikasa Bazotoliara anao an'ilay fitrandrahana Terarara erak'ity Madagasikara ity menase avokoa ireo dia ireo zany aloha le arovanay voalohany ny malagasy ny tontolo iainana ny tany tsy tokony hopotehana io ranomasina io zay ranomasina nge industrie mipetrapotsiny eo fa tsy haitsika ny mampiasa azy ao anatin'ilay izy dia hoy zay hoe ireo aloha no jereo voalohany ny olombelona ao anatin'ilay izy satria amotika atsika ilay fitrandrahana kasaina ho atao na ny Terarara na ny Bazotoliara na reo be dia be ra ny Madagasikara eo rapotika ny tontolo iainantsika sahiran'eto nge tsika rapotika ilay tanyntsika sahiran'eto tsika raha tsy azotsika aletsony io ranomasina io zany fa potika avokoa ny hazan-dranomasina ao anatin'io tsy ho sahiran'eto ve tsika dia izay ny tsy hitovizana amin'ilay fampandrosoana ka izay ny anay noa zavatra voizinay zany ao anatin'ilay izy tsy tia fandrosoana ve zay amin'izay lafin'izay sy ilazanareo azy tsy maninona fa ho anay aloha ataovy lahara-pahamehana ny olona aloha ny fahasalaman'ny olona ataovy lahara-pahamehana no mitady fomba aiasan'ny olona manana tany be tsika mitadasika apesao io hoe apetrao ny politika ny mpitondra fanjakana mba hahafahan'ny malagasy misitraka an'io zay zany le izy mba amokarana ny zavatra ilaitsika eto satria nanapahany betsaka mivaro antsika ary mbola afaratsika tsika nefa manana tany mitadasika manana teknisianina firitsika ao anatin'izy manana varietehana vary firitsika ampiasao reto ilay orinasa mpanodina ny vokatra eto amintsika ny katsaka ohatra ho lasa sakafo ny biby fiompo reto na ireo ary mbola manafatra katsaka fa nivela satria tsy vitatsika eto akory mamana ny filan'ireo asane zany création d'emploi ane zany fa maninona zany ny tsy atao ny alafosan'ny hazan-dranomasina eto amintsika nefa tsika nosy ao anatin'ilay izy tsy mivoaka malagasy navoaka misitraka na mihinana hazan-dranomasina isaky ny te hihinan-zany lafo ilay izy tsy takabidy nefa tsika nosy ny vahiny mahazo tombony amin'ilay izy zay jereo ny fihezana an'izany ao anatin'ilay izy fa arena ho atsika ireny dia tsika ny tokony sitraka azy voaloha avozy ny accord de pêche ny fanaovanareo amin'reto ilay firenena miaraka amin'ny vondrony européenne fehezo reto ilay sinoa mangalatra ny hazan-dranomasitsika reto ilay japonais mangalatra ny ton atsika azo atao tsara nge noa mamorona orinasa zany amin'ny alalan'ny fifehezana nyo ranomasina io fifehezana ny hazan-dranomasina io alefasy ilay accord de pêche nareo fa ataovy mazava tsara hoe manomboka izao zay hifanaraka aminay amin'ny fitrandrahana ny hazan-dranomasinay dia tsy maintsy transformenareo eto io tsy maintsy ahodinareo eto io tsy maintsy manangana orinasa eto nareo dika zay tsy olana mihitsy ny manangana orinasa anao transformation ny hazan-dranomasitsika manomboka any avaratra ka trary amin'ny tapany atsimy zany ny zavatra tokony atao fa tsy zavatra amon'olona ato noa mamaiky anareo dia ny Terarara ny mamaiky anareo Bazotoliara ny mamaiky anareo tsy filantsika zany
ny vahiny no miazakazaka mitady an'izany fa ny tsika aloha mbola ny zavatra hoanitsika, mbola ny zavatra hitsaboantsika tena, mbola ny zavatra fahantsika mamorona asa dia ny fampiasana ny tany sy ny fifehezana ny ranomasina zany no tokony ataontsika. Misy manko zany miteny hoe nareo dia manan-kina fotsiny fa tsy manolotra sosokevitra, fosy fihinana indray zany sosokevitra dia tiavintsika. Mihoatra n'izany zavatra resahany otrikafo zany zay tsy mbola nanan-kina fotsiny zany sady manan-kina zay no mitondra sosokevitra ao anatin'le izy. Dia izay zany no ampahana valiteny ho an'ireny olona miteny hoe nareo manao anti-développement, nareo manakana fampandrosoana. Tsia, raha fampandrosoana ikitikitika ny fahasalaman'ny olona, raha ikitikitika ny fahasamban'ny tontolo iainana, ikitikitika motika ny nofotantsika sy ikitika ny fahasambany ny sisin-dranomasitsika sy ny hazan-dranotsika mijoro sy ny otrikafo sy le kafim amin'izay lafiny zay. Eo amin'le hoe position ny fitondram-panjakana amin'izao zany aiza ho aiza marina tena manana fahavononana ve hanapaka an'le hoe fifanarahana natao tamin'ny Bastoliara ary vonainy merim-bola ihany koa raha efa nisy ny sonina ataon'ny mpitondra teo aloha hoe efa nandray avance tamin'ny Bastoliara ty. Aiza ho aiza ny position ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, zay aloha miady fo mafy amin'ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao hoe tena mba mamoahy ianao décret mazava tsara milaza hoe ajanony le hoe le fitrandrahana rem-pirenena tsy mandrara eto, tsy Bastoliara ihany ho fa be dia be no atanysaintsika teo. Miady fo mafy zany zay ny amin'izay tsy mbola misy aloha décret zany nivoaka mahakasika an'izay. Miandry zany tsika dia ao anatin'le miandry koa zay dia mijery koa zay koa zany ao anatin'le miandry hoe hanana an'izay fahasahiana zay ve ny mpitondra fanjakana fa zay aloha mampirisika azy, mampirisika ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao iroso amin'izay lafiny zay. Zay zany le izy toy izy ianao hoe sa ve matahotra ny amerim-bola sy ohatran' izany zay eto nisy zavatra nytenenin'ny otrikafo efa ela diferenako androany na io audit ny dette io ary tokony atao na ny trosantsika ary tokony anaovana audit. Rehefa misy trosa fantatra hoe rianina nahazo ny tombotsoa na odin-drianina amin'ny tombotsoa ilay izy dia izy no mandoa azy fa tsy nivoaka malagasy no andeha andohan'izay. Zay zany le izy, zay le continuité de l'état tsy manjary. Zay mahatonga ny otrikafo miteny hoe misy rupture efa tokony atao koa, rupture tamin'ny passé. Zay le izy fa tsy hoe zay adalan'ny mpitondra rehetrarehetra ny fandimby dia nivoaka malagasy ny andoha azy dia sahala amin'izay koa lay ty resaka Bastoliara na ny resaka terararany avaratry ity fitrandrahana rem-pirenena eto amin'ny ankapobeny ny mpitondra fanjakana teo aloha nandray ny volany dia ry zareo no miregle an'izany fa tsy nivoaka malagasy no atao sorona ao anatin'le izy satria manko le izy ny tenenin'ny sasany tokoa dia efa nandraisan'ny mpitondra teo aloha voly reo izy no nandray azy fa nakaizy zany voly zany iza tamintsika ny nahazo an'izany dia any zany izy no mila tokony anaovana fanadihadiana dia raha voapirofo fanakany amin'ny fotsiny zany dia izy no mamerina an'izany fa tsy nivoaka malagasy no vesaranao anytrosa zay nazahoanao tombotsoa manokana tany dia aprisianay ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao hoe tena mila mahasahy ka na ninninona pression ataon'ny Amerikanina amin'izao fotoana izao dia izy hoe tsy tokony ho azo ekena fotsiny zany ry zareo no nifanaraka tany dia aleo izy hifanaraka amin'izay famerenana ny volan'ny Amerikanina tany fa tsy atao sorona kosa ny vahoaka malagasy satria hoe ianao efa nandray voly mbola be dia be amin'ireo mpitondra teo aloha ireo mbola ireo izy ireo mbola ireo masa ile mpitondra fanjakana amin'izao manao fanadihadiana amin'ireo zay le tsy fanekenan'le tsy maty manota na indray hoe fiadivana an'ity le culture ny impunité ity dia izy no miregle zay volana alainy amin'ny hoe famarotana ny vahoaka malagasy fa tsy hoe le malagasy indray no vesaranao amin'izany satria efa nandray an'ity voly ity avy amin'ny Amerikanina dia tsy maintsy atao ty ka mila mahasatsika mijoro amin'izay lafin'izay fa raha voatrizay ny atao hoe dia ho lafo ity Madagasikara ity ary tsisy antony koa nanaovana n'ilay fanovana. Teninao teo mahakasika an'le hoe misy amin'ireo ao Bastoliara ireo hoe zany nanolotra ministra. Za aloha tsy afaka namarina na andiso an'izay zavatra izay hoe misy zany fa fomba fiady koa nefa zany. Fomba fiady zany fa ny mpitondra fanjakana ny filohan'ny fanavaozana ny mila mailo amin'izay lafin'izay na nizaniza eo amin'ny toerany tsy maintsy manao atsisika mba hampandeha an'ilay projet azahoan'ny tombotsoany normal zany ao anatin'ilay izy fa itsika raha tena fanovana marina ny resaka itsika tokony hisakana sy tsy hanaika an'izay zavatra izay dia ao anatin'ilay izy raha voatrizano tsisy antony nanonganana ny teo aloha
raha tsy mahasahy manapaka an'izay tadipotra na manao rupture zay tsika efa anaradavahana fotsiny amin'ny ataon'ny teo aloha dia lasa manahirana ny fomba fijeran'le raharaha lasa mandiso fanantenana ny voaka malagasy amin'ny resaka fanovana raha ohatra mbola izay no toizatsika eto ka raha nisy zany zavatra zany tena tokony atao mazava kosa sanatria hoe mbola zay zany ny fampitezaina eto ao anatin'le izy dia anolotra ny izay olona tiany apetraka daholo ireo le mahatrehitre teratany vahiny hiaro ny tombotsoany eto reto tsy ho sahirana ve tsika dinona ny fanovana amin'le resaka raha zay noa fomba atao eto amin'ity firenena ity fa itsika zany raha sanatria tsika manao fahadisoana amin'ity indray mitoraka ity zany amin'izao efa mba nisy ampahana fandresena azotsika zao ka tsy mahasahy mandray fanapahan-kevitra entitra sy mahitsy lay filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao izy tena mety ho sarotsarotra ho sarotsarotra indray no miverina amina situation tahaka izao zany mba ahafahantsika manavitra n'ilay firenena. Andriamatoa Elia Rabivahiny tapitra sady ny fotoanantsika nafanandresaka tato anatin'ny fandarina zara hevitra tamin'ity alakamisy atoandro ity no azonao amin'ity nareo voaresaka reo ro hevitra maromaro moa mety nisy ny zavatra no manana olazaina fotoana izao ary afatra ihany koa. Ety ampamaranana dia tsotra ny notrikafo fanovana no nyresahantsika dia averiko ihany hoe fanovana tompokoa mila mokondoha io, mila fitiavan-tany razana io, mila finiavana politika io fa raha feno ireo fepetra anankitelo ireo mila olona manana an'ireo critère anankitelo ireo zany filoham-panjakana amin'izao fotoana izao raha tena hitarika ny firenena makany amin'ny fanovana dia sahala amin'izay koa ny ady amin'ny kolikoly fa raha feno ireo zavatra anankefatra ireo dia tena afaka miroso makany amin'ny fanovantsika fa tsy ho fendrofendron'ny ny hafa fotsiny eto hoe nareo raha Madagasikara raha pinny avy any ivelany pinny banque mondiale sy ny FMI tsy tafavoaka ka maika hiala amin'ireo tena mila miala amin'ireo tsika ary tsy tahotra ny miala amin'ireo ary tsy mahafaty ny miala amin'ireo rehefa vory le fepetra anankefatra nresahako teo mila ekipa nefa izay zavatra hitanay amin'izao fotoana izao tsy mbola manana an'izay ekipa izay ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao dia mety izay io mahasahirana azy io fa raha mahasahy mandray fanapahan-kevitra izy mamory an'izany ekipa izany hiaraka hitarika ny firenena makany amin'ny fanovana minoa ianao fa tsy sarotra no manova ny zavatra misy eto amin'ny firenena ambolohantsika mety ho sahirana kely miala amin'le mahazatra fo izy hoe raha tena hanovotsika afaka atao tsara zany.